Mandaminana rehetrarehetra ny amin'ny krismasy, zany hoe ny décoration rehetrarehetra, ary amin'ny koa dia ilaina daholo ny any amin'ny sampana sy ny any amin'ny tompona andraikitra zay miazona momba ny décoration mba hametrahantsika an'izany dia mba entanina itsika avoakan'Andriamanitra koa mba samy ianao zay azontsika atao anatsaratsika mihitsy zany atao hoe fankalazana ny krismasy amin'ity faran'ity taon'ity fa jereo tsara ny fanamboarana ny fampiaingona ny tempolin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Davida fa feno takela-bolamena daholo ny fiangonana rehetrarehetra ka dia mba notoraka izany koa tsika amin'ity taon'ity satria niaina tamin'izany atao hoe erin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika tamin'ity taon'ity dia asehontsika izany hoe nahazo aintsika, nahazo fahasalamana, nahazo fahasoavana noho ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Saotra indrindra tompoko. Mandrapahavitan'ny procession sampana ataontsika ny hira 700 amin'ny foko ry Jesosy famonjena izay vitanao. Hiakatra amin'ny tranonao ny mpangalatra za dada nanofy tao amin'ny efitrano lehibe iray mitrotro zafikely ho an'rehetra ity ianao tsara avy eo hafahafa be le zazakely dia nentiko tany amin'ny reniko nefa izy natory reniko be dia nare ny antsoantsoko ary raha sendra nitodika aho dia nahitanao dada avy dia nandohalika sy le zavikeliko mbola notrotroko dia hoy taminao hoe jereo ane ty zavikeliko ty dady dia nesoronao satroka le zavikely teny andony dia hoy ianao hoe ianao tsara tsy izy intsony ty zazakely ty efa maty mahari kosa fa io zazakely zavikely io dia salama tsara ary efa enim-bolana izy zao ary tsy mbola vita batisa io mahatonga an' Jesosy mihitsy hoe tena raha maty amin'izao dia lasany amin'ny devoly ataovy batisa aingana ho ary ny zaza ireny fa Jesosy mihitsy no nilaza hoe tamiko tsy misy olona mahalala ny dikany batisa ozy na dia iray azy zay milaza azy nianatra tamin'ny université zay tsisy mahay an'izany nareo teny aty an-danitra zany rehefa ratra izay nareo izy ka maty dia isehoko anareo hoe zao ny dikany batisa zay lazay kosa izy atao fa na zazakely io aza ka tsy vitanao batisa tsy anazy dia efa miteny azy zay ho antsika rehetra eo za dada zaza 5 taona nanofy nisy trano anankiray dia tao daholo izy izay mianakavy dia nandeha hony izy hoe aoka asina rano dia nitondrahana sindry rehefa nandeha izay dia nisy rano be ohatrany hoe rano vaky dia nanondraka dia difotra tao ndanao mahakany amin'ny dokotera aingana fa miakatra be ny tensionnao ary raha tsy mijery an'izany ianao anatin'ny 3 andro dia manao velomanao dada tsy manao veloma amin'ny maty zany velona ihany dia fataoko velomy ianao rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra misy mangataka tolo-tanana hono izy fa ny zananao nododina dia tsy misy tsony nododina vola naovana an'izany tsy tsony mangataka fanampiana aiza ny taratasy ny dokotera manamarina an'izany angamo ny olona dia anomeme anao an'izany fotsiny
aizany taratasiny dokotera manamporofany zany rehetrarehetra zany fa tsy zay rehetrarehetra manoratra anarana tsy misy soni aty akory dia ovakindra zany dada nanofy ta nandroka devoly ty olona avy any Belzika any Allemagne mantsy dia miteny aminao a satria miaino ahy ianao zao nanofa nandroka devoly ilay izy hoe misy aloka mainty be zany foana ny hoan'ny loko dia iny no nyroahako fa ilay no farany izay hafa kely dia hoe misy olona nitondra tamin'izany trano zany a dia ao amin'ireo premier étage eo amin'ny trano ony misy fatina zaza dia hoe misy fanahy ratsy ilay trano ozy ilay olona dia avy eo a nisy aloka mainty be nipotra dia ilay olona anankiray ao arinako mijanona fa matahotra ilay aloka fa izaho eo aloha nandroka ny devoly mianatraingana katekomena ianao fa any a paster Zakiny makany aminareo makany Allemagne any manatona azy ianao dia miomanao mpiandry aingana dia aingana dia aingana ianao fa tsy maharoka nio aloka be ao trano io anao a raha tsy mpiandry za dada nanofy nandritra ny terinandro ity nanofy toerana iray misy lavaka faty efatra ny iray dia efa misy faty fantely dia mbola tsy misy olona dia avy eo koa nahita bebena efa maty mitsangana amin'ny tafo lamba fotsy dia nisy gâteau tsara tare ny teo alohany fa ny gâteau iray a efa voatapatabaka ka dia niala dia nifanitsy mialoha ny tenako tsy haiko zao a be ny aretiny zao zany nanavana an'le kasibosy mandidy an'izany ny fanjakana be io ny aretiny io ary efa misy lavaka efatra eo a ny anankiray asehon'Andriamanitra hoe fa izy zao ny maty anjaranareo amin'izay no faty zao manaova kasibosy ataovy daholo a ny hevoka izay azo atao a amin'ny andro alina zaho dada nanofy ny latsaka tao amin'ny WC zanako dia nisy da maloto vadiko ihany koa nanofy nahita bibilava tao an-tranonay tsy voafaritra fa tao an-tranonay trano a feno ody io zanakao io a zay latsaka tao anaty WC io a isana malaky dia ampandrona hatramin'ny akanjony rehetrarehetra sasana daholo dada nofy ny asa tamin'ny demoniaka inenina tao anatin'ny tapabolana ny andrasana daholo a ireo ndana miasa zay tsangana amin'izay tsika sotra tompoka anolotra ny rakitra tsika dia hivavaka andray ny tsodrano fitiavana mahagaga no nitiavan'i Jesosy akipio amin'ny masonao aza mijery zay fihetsiky ny olona any fa akipio amin'ny masonao a dia arao le tonikira fa tena mamy ho atsika ny fitiavan'Andriamanitra Maraka diutaku befia tekausi mamula tuple simana keriana nibatihila sanga vilapana siantirire fatena sitraku duni nanzana uku nisuraku aku mamiku yenau siubau sambata ketika pamanana anau amiku ujiku yenau piandria
ty satria anao teatako tiako navitro ianao Jehovah o sambatra ketrika famanana anao aliko notriko ianao miandrea zaho ty satria anao teatako zaho ty satria anao teatako zaho ty satria anao teatako teka mafantotsika sotra Jesosy faly anay izay miaino an'izany hoe tianay taloha ianao e tianay nandritra ny maha olombelona anay hatramin'izao nomenao fitahiana nomenao valim-bavaka nahazo zava-mahagaga avy any aminao sotra Jesosy fitiavana mandrakizay tokoa izany be ny olana Jesosy efa voalaza teo daholy mangataka anao araka ny tenina hoe na mbola tsy mangataka akory azy ianao dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra ny tokony ho anareo sotra Jesosy ndreto ary zay Jesosy manolotra izao fanatitra izao tsy mendrika ho anao amin'ny fitahiana nataonao anay nefa vokatry ny fonainina kely inona be raisy Jesosy dia mamindra fo aminay sy malagasy rehetra angona rehetra ianao fa tsy araka natenyainao ny vokatra azonao taminay mpanomponao zay mba vitanay dia mamindra fo aminay sotra Jesosy rainay izy ny an-danitra mba masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra meonaino ny anina sy hazo ary mamela haneloka taky namelana izay meloka taminay raiza mitondrana manao ny fanay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisontsyodrano ho Jehovah tompony maro aminao aza matahotra aza merikerika foana zano Andriamanitra ao hitantana anao ivy ny fitarainanao sy ny vavakao ary ty volana Desambra ity ho avy hamonjy anao sotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any masina Jehovah tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen tanteraka tokoa ny zany sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka isika dia mimpandray fanasany tompo sisa no mijano
Asadiny ry havana fa ny fandraisana fanasan'ny tompo teo izay nylazaiko aminareo androany a dia fotoana amin'izay angatahana fanginana mba hiasa amintsika Andriamanitra. Vita ny vavaka nataontsika nandritra ny heritaona be izao be ny nahazo vokatra misaora azy, nahazo fitahiana misaora azy, nahazo fahasalamana misaora azy. Fa sao kosa ianao mametsiny hoe tsy ny haino ahy mihitsy Andriamanitra. Vavaka ho an'ny marary sitrana, fa ho an'ny tenako tsy sitrana. Vavaka mahaolako tsy afaka. So manometsiny an'Andriamanitra ianao. Araka ny teny teo, asa terena mihitsy n'izy fa tsy ny sitraponao no atao fa ny azy. Dia ho kangina amin'izay tsika. Anatrika amin'ny fanasan'ny tompontsika, fotoana fionana, firesahana araka ny teny tompo hoe avy ary fandahatra tsika. Eto ny fandahatra aminy. Tadidino teniny, zany mofo latsaka avy eny an-danitra. Raha mihinana ity mofo ity ianareo sy misotro ny rako, izay no manana fiainana mandrakizay. Zaho izy hanangana azy amin'ny andro farany. Ilay Andriamanitra mihitsy manolotra sakafo anao, maty ianao manolotra ny tanany ianao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny rako tena fisotro ary nofoko ny tena fihinana. Zany ny teniny, raisinao zany nefa osina oviana ny mihinana sy misotro anareo dia mba tsarovy le fitiavana tompo nandritra ny taona maro. Asa dininao zay, tsarovy ny toriteny voalaza teo, fampibebahana anao, mbola miandry anao izy hibebaka mba tsy hanometsiny azy amin'izao farany taona izao. Nira fa telo sy efajato 403 Jesu tompo tsaro resy lahatra izao fa be ny ratsy vitako, mandifotra ny tenako zany, milela-paladiry efa diso koseho tsy hitanao no mariky ny otako, dia ampiasao ny indra fo ka mamela ny eloko. Sangantsika rehetra. Sotra Jesosy,
misaotra raha mbola ola mpanota fa tsy hoe saika nanota ane Jesosy manota foana isan'andro ary tena mendrika ho anay ny afobe fa tsy noho ny ataonao ho ianao Jesosy no anamarinana anao fa mifamindram-po no fahasoavan'Andriamanitra zany namonjenanao mangataka indrindraindra foanao Jesosy ho farany taona izao mba tsy hanomeza tsiny ianao Jesosy nahoanany dia tsy meny vavaka ianao indrindra fa nompanomponao visaky ny miasa angataka anindra fonao mba fotoana fanginanao zao ary anginanay ka ianao mba hiasa ho aminay tsiraray avy Jesosy amasiny reto mofo reto ho ny tenanao hitondra ny zany zay mandritra ny ray volana ioana aminao iresaka aminao ifanditra aminao mitsara Jesosy any mpanomponao miona zany ianao misaotra Jesosy amasiny koa ny divay ho ny rano mihitsy le famelan-keloka ny raisiny tianao ane hoe na dia ratsy aza mbola midra fo aminao aho amasiny zany Jesosy tondra tokoa hery azahoana hiasa amin'ny andro rehetra iainanay nofidinao mba hanao ny asanao ampifaliana hanao ny asanao ankitsi-po hanao ny asanao am'izay fotoana anendrenao azy naizanaiza izany mba mififakatiavana ny anaovana ny asanao amasino mba tsy hitan'ny olona ny fahalemenay ary ny vahoakanao tsy ny dekonina tsony no hitany fa ianao mihitsy Jesosy ilo-lalana azy ireo hanolotra ny tenanao sy ny rano amin'ny besiny maro ary amin'izany fotoana izany eonany aminao mba ianao ny fivavahany ny anaranao Jesosy ny angatahako izany amen petraka isika fa Jesosy tonga tamin'iny alina namadiana azy nandray ny mofo izy misaotra izy dia novakinika ho izy hoe tia ny tenako izay omeko anareo izay nataovinareo fahatserovana no oviana no mihinana ianareo tahaka izany koa ny kapoaka tia kapoaka tio fanekena vaovao tsy ny lasa fanekena vaovao ataoko aminareo rehetra ho famelako ny elokareo rehetrarehetra mba hevero zany fitiavan'ny tompo anao zany fanomezana maimaim-pona manajazy ary matahoran'Andriamanitra ianao sotra Jesosy ireo faraika ambinipolo sy efajato ary fizaranany kapoka 461 aokaro an'Andriamanitra ny fanendrenany lalanao fa tsy ianao ny akory ny anory lalana an'Andriamanitra hoe tiany ty maintsy tiako tiany lalana tiako tiany asa tiako fa aoka ho an'Andriamanitra zany fanendrenany lalanao zany raha tsy nazo valim-bavaka ianao hatramin'izay hovombininy ane ianao hoe hovombininy amin'izany lalan-tsarotry zany fa toko tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra totsika izany iray zany
araka ny teniny ity le zanak'ondry manatona anao izy resaka aminao ira fa 2772 mba manatona ho an' Jesosy mba minoa an' Jesosy mahavontsy ane Jesosy be fiantra ane Jesosy tsy manary anao Jesosy fa antsoa izy amaly anao izy am'izao ray volana desambra izao samy mivavaka na sanatria raka ny orga sisa no mitondra atsika avavaka ndana mifantahotra ny tomponao ianao dia maiza mangina sotra Jesosy fruits that are
aza manadilo beny vavaka aza mba mandalo analavitra aloha. Sama ilua Ramianjanda Jesus voalohany mba ilazoza zay raha vita mbola tsy vitany azy foka aloha Jesosy tompo ry havana dia milaza fonda fitiavana mandrakizay nitiavako anao tsy miovy zany tsika foana miadaladala amin'ny ataontsika eny fa ny an'Andriamanitra tsy mety hiova mihitsy ny azy oka tsiaro zany ianao oka tsiaro zany ianao zany fitiavan'Andriamanitra zany lanolorany zanany laha tokana ho faty teo ambony azy fijaliana ho asy anao amonjy anao dia mba mahatahora azy amin'ny andro rehetra iainanao anao atompo reko zany feonao zany ankehitriny
mila atsana ny findrona mba hanatona tompo manakaiana siraso izaliana roa afalina manaona raha mandohalika ivavaka zavatra mora simba tahaka ny vola fotsy na ny volamena no nentina nana votana anareo tamin'ny fahotana rehetra nentim-paharazana fa ny rahasoan'i Kristy zanak'ondry tsy misy kilema mba hajao izy. Jereo ny azo fijaliana ho ny apôstôly Paoly teo ny namonjena anay nanaraka an'io ny nahafaty anay namaty ary re mbola natsangan'i Jesosy amin'ny maty andry narina tany am-paripako ary eo ny lazany fa firenena masina tokoa isika. Jesosy zokinao malalanao mivavaka aminao eo io miainanao io ary miainanao foana mandritra ny volana Desambra mbola andohalika ho anao hitaraina ho anao hifona ho anao amin'Andriamanitra rairay mamelany elonoa fa tsy fantan'izay ataony fantatrao ny nataonao fa Jesosy mangataka famelan-keloka ho anao manatina Jesosy ankehitry hanoroka ny tongomasina izao zay olona tsy mendrika Jesosy mba havozy tsangana amin'izay tsika rehetra.
tenako ny tompo izay nomena novakina ho anareo hano ty ho fahatserovana ary misora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, menanay ny tenanao le tsy mba marary, mba ho tahaka an'izany zay amin'ny andro iainanay, anompona ianao. Menao anay koa izany tenanao zany le masina, mba hiezaka izay ho masina tahaka anao Jesosy. Menanay koa ny tenanao izay tena manana fiavana anao ny asan'Andriamanitra, mahavita 200 kilometra isan'andro. Meo anay zany, anompona ianao amin'ny mpifaliana Jesosy. Misaotra Tompo, ianaranao no katahako izany. Amen. Sotroinareo rehetra teo ny Tompo fa tia ny tenako, tia ny rako, famelako ny elikoany aty isan'andro isan'andro e. Misora azy. Jesus akaizana, Jesus ana, sady tsy mahafoy izy, tsy mahafoy Jesus ana. Raha ny olona mety mandao Jesosy tsy mandao, tanteraka tokony izany petraka isika. Ny hira fa 800 no ataontsika izao sady fanatazana ny kapoka, fanatazana ny rakitra 580. Ry be fiantra sy be indrafoa, ao aminao ihany no misy ny soa Jesosy, apetraka aminao ty volana ity. Ory izay no ny zava-manjoanay, fa ao aminao kaika ny tena misy ny soa. Andrasanay amin'ity volana ity. Be sisi zay, so tsy ho tratra ny tsara ary, Tompo miantro ovinjeo zay ao aminao no misy soa. Sy be indrafo awamina no misy ory zay orizah no ny zava-maitso amina no misy siasia tiantara siasia andalana, so tsy tratra ny tsara sa tsy otratra ny tsara. Tompo miantro ovinjeo zay, miantra ovinjeo iza.
raona maity manarona anay ao aminao misy mba hazavao-dianay mba hazavana izany diana ampahirezo anaraka anao ampahirezo atoky anao ampahirezo atoky toko mahero azono zao azoniza any an-tamitra zay lampanao itrizao lapa amamila ka dia matoky zay zanakao dia matoky zaha zana amamila azay lozana akory zay azamila zanakorisa sao dia very ty andalana aty very andanany tompo manalo tario zay taririsa etomody amin'izay ara-ny tenin'Andriamanitra mety manadino zana minono vehivavy io Jesosy manontany atsika izy mety manadino misy manary aza ny zanany zaho tsy manadino anao araroty zany aleo izy resaka aminao akinao amin'izany fenanao rehetrarehetrarehetra zany izy anatanteraka ny tsy takatra ny sainao izy anatanteraka n'izany amin'izao volana zao tsangana amin'izay tsika rehetra hivavaka sotra Jesosy zava-dehibe nataonao anay heritaona mahery nivavaka teto zay misotranao fa be dehibe nazy valim-bavaka misotranao fa maro nazy fanasitranana misotranao fa sa afakolana fa le ny tenanay le tena miasa ho anao Jesosy ao ny savoritany dia voly korontana ny tokantrano maditra ndraiky izy miadina dia mimpivady aza ngavy anao a Jesosy mba tsy hanome tsiny ianao ray minitra zay mba hivavaka aminao Jesosy tanterao ny teninao hoe raha hito amin'ity toerany tianareo mivavaka dia miaino anareo aho ianao nivavaka i Jesosy sotra Jesosy ianao nivavaka fita nifandahatra taminao zay fona aminao raha misy mampalahelo anao
sotra Jesosy ty ray volana ho avy tya ho tonga ny tokantrano tsiraray avy ianao ampaherezo indrindraindrindra vanompanimponao marobe mbola tsy nahazo vanom-bavaka hatramin'izao Jesosy ny anaranao ny ankatahaka izany tompo mpanomponao izay ary mbola nomponao daholo matoa mangataka izany amin'ny andro iainanay rehetra sotra tompo rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao ho tonga nay ny anavitanao ataonay sitrapolo ety an-tany tahaka ny any an-danitra meonay niny ana sahazo anay ary mamela halelokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary azo tondrany amin'ny fakam-panahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandray izay amen raisy mitsodrano ho Jehova tompony maro aminao zany ho Andriamanitra ao sary-piaro dia sary-piaro aminao ary ny voninahitra tsy meko ny hafa zaho rehefa tia dia tena tianareo hatramin'ny farany ka mandehana amin'izao herinao izao motsy efa niantso ny anaranao va motsy efa niara-ny asa taminao va ianao angina fa zay hiady ho anao amin'izao ray volana izao sotra tompo anao ny tery anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jesoa apetrako amina ny fanahiko rehetra nefa nahiko ny asa vita hatreza dia anao amina toko tsy misy teraka tokony izany voninahitra le ho an'Andriamanitra irery ihany